Mivavaka isika tompoko, misaotra ray ny amin'izao fotoan'izao azonay manantona anao, mitohaka aminao ilay loharano tsy mety ritra, fanovozan-kery sy fahalalana, ary indrindra fampahirezana, hiatrehana ny zavatsarotra, hiatrehana ny fahoriana misy eto amin'izao tany fandalovan'izao. Mitenena tompo fa voninahitra anao izahay. Amen. Ny Apokalipsy toko 4 ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny faraika 12 no isy ny afatra ny tompo ho anao ry fiangonan'ny malala. Lohatenin'ny afatra an'io, ny kristianina sy ny fahoriana. Ho aminareo hatrany any tompo. Fantatsika ny boky Apokalipsy, boky feno faminaniana sy famantarana, ary araka ny ambaran'ny mpanoratra Jaona apôstôly dia nisy fahitana nampahitan'ny anjely azy ka nosoratany izany, ary izany indrindra no hitakiana fahamalinana sy fandinihana tsara rehefa mamaky sy mamoaka ny afatra amin'ny boky ny Apokalipsy isika. Ny Apokalipsy toko 4 andinin'ny 7 ka hatramin'ny faraika 12 eto dia fahitana hitan'ny Jaona ny amin'ireo martiora, satria nahita ny fanahin'izy ireo tao ambanin'ny alitara izy, miantsoantso hoe mandra-pahoviana tompo masina sy marino no tsy hitsaranao sy hamalinao ny ranay. Zany antso zany dia mampatsiahy antsika fa niaritra ny mafy, niaritra ny fahoriana ny martiora. Arak'izany anaran'izany maty martiora dia tamin'ny alalan'ny famonoana nahafaty azy, nefa moa tsy ny martiora ihany fa ny mino rehetra miaritra fahoriana ety an-tany. Ka ilana fanontaniana zany sady valiteny avy amintsika koa hoe ilaina ve ny fahoriana eo amin'ny fiainan'ny kristianina? Azo ialana ve sa tsy azo ialana? Ny kristianina sy ny fahoriana. Inona ny fahamarinana voalohany? Noho ny fahotana fototra dia efa tafiditra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fahoriana. Efa tafiditra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fahoriana. Raha tsy ahirina vetivety, rehefa tsy nankatoy ny tenin'Andriamanitra Adama sy Eva tao amin'ny saha-edena, ka nisisika nihinana ihany ilay voankazo efa nandrarana azy, izay ilay fanoherina amin'ny tenin'Andriamanitra izay ilay fahotana, izay ilay fahotana fototra. Nanomboka teo dia nanjary ny zaka fahoriana ny zanak'olombelona. Inona ny vokatra izany ho an'izy mivady fotsiny ohatra? Ho an'ny vehivavy, be dia be ny fahorianao aho, hitantsika eo amin'ny Genesis toko 7 zany. Indrindra fa rehefa nananaka ianao, zay ry vehivavy, zay ry renim-pianakaviana no mahatonga anareo marary rehefa mihetsy jaza. Ary toy izany, fahoriana ny terahanao. Na dia miezaka ary ny siansa hoe accouchement sans douleur dia tsy maintsy misy hery firy ihany, sa tsy zany? Zany miteraka izany. Sasany aza voatery ho didiana vao tafavoaka ny zanaka. Ary ny vadinao no hiantehera ny fanirianao. Ho an'ny lehilahy, voaozona amin'ny tany no izay nataonao. Izany hoe manjary maso ny olona rehetra sy ny voary rehetra ilay fahoriana. Ny atsemboha amin'ny tavanao no azonao hanina. Ka na dia miazakazaka ary ny progrès ara-tsiansa dia miaraka mahita isika hoe miasarotra ihany ny fiainana. Mitoy ihany ny an'ny lehilahy, izay ho an'ny olona rehetra moa, vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray. Io zany dia lasa hoe mety maty isika. Ka dia tsisy afaka miala amin'izany. Na dia miezaka aza izao tontolo izao no hoe mitady ny fomba ahoana mba tsy hahafaty ny olombelona, dia mbola tsisy nahavahana izany afa-tsy Jesosy Kristy. Koa iaho hoe zany rehetra zany dia manjary zakain'ny olombelona rehetra. Kaoka isika tsy hanao hoe dia za rery ny tena ory. Voateraka fotsiny tsika dia efa miatrika fandidiana, tapahana ny tadipotra antsika. Vao kelikely fotsiny ny zanakalahy dia efa io hoe fa miatrika didipotra. Na dia efa mandroso ary ny fomba moderna anaovana an'izany, tsy maintsy misy marary zany.
azonaretina indraindray mbola kely dia azonaretina mitaiza ao anatin'ny fahatanoranao dia mahatsiaro marary mihitsy zany hoe disy fanantenana amin'ny fitiavana any ampiasana sy ny ampianarana any tratra ny tsindry azo lena fanavakavahana herisetra ny tsy fananana asa ny tsy fananana loaranom-bola raikitra ny miteraka moa dia efa voalaza teo fahoriana zany hoe fenatokantrano feno ady lava na mpivady miara-monina nefa misy vady tsy mandray andraikitra fahoriana ho an'ny ray aman-dreny zany mananjanaka maditra zany aloha dia averina ihany zany ary ilay farafahoriana le mamoy havana maty ray aman-dreny maty vady maty zanaka sy ny sisa rehetra zay le iarahany zanak'olombelona rehetra fa rehefa mandray tsara ny filazantsara tsika dia mahatsiaro ny teny Jesosy Kristy hoe hoalan'ny olana reo noho ny amiko sy noho ny anarako ho atsika kristianina zany amboniny zay iombonan'ny olona rehetra amin'ny tanisana teo dia nisan'ny fahoriana ho antsika koa zany enjehan'ny olona zany noho ny finoana maka ty am-piangonana tsika dia mahita karazana toetran'olona samihafa efa fahoriana koa zany miaritra karazana toetran'olona zany fa tsy voatery ho tsara toetra daoly ny olona ty io fahoriana raisiny mino manokany olo ataon'i Jesosy hoe azo fijaliana raha misy ty anaraka azy nefa tsy mety hitondra ny azo fijaliana dia tsy azo atao hoe mpianatro izy zany hoe tena ohatrany lasa rivotra ianantsika mihitsy le fahoriana na ny ombonantsika amin'ny olombelona rehetra na no maha-kristianina antsika lasa tandra vady-koditra ny ombelana amin'ny olombelona rehetra moa dia manomboka ny amin'ny fahaterahana zany zao ka hatrany amin'ny fahafatesana lasa manan-kery amintsika ny fahafatesana ara-nofo indrindra ary zany fahafatesana zany moa nataon'ny Ntaolo hoe farafahoriana fotoana farany zay atsapan'ny nofo hirifiry koa iaho hoe aokotsika tsy fahalitaraina fotsiny fa raha izay no fianan-janak'olombelona fanontaniana mipetraka zao dia ny hoe mampiembotra anao ve ny fahoriana sa maika koa mampifanakaiky anao amin'Andriamanitra valoteny voalohany dia zao rehefa kely finoana ny kristianina dia mampiembotra azy ny fahoriana mampiembotra azy ny fahoriana maro tamin'ny zanak'Israely rehefa nafahany eo ambanin'ny gejan'ny Egyptiana zay kisariny hoe gejan'ny Satana sy ny fanandevozan'ny ota rehefa sendra ny zavatsarotra sendra ny nona sendra nangetaheta dia mavita vavany hoe alonay miverina ny Egypta sa misedra ny mafy sy ny sarotra na dia zay aza ny planin'Andriamanitra rehefa naharitraritra Mosesy tao an-tendrombohitra tao miandry ny anomezana azy ny didifolo tsy nahandry ny zanak'Israely naninona namorona sampy volamena dia nefa dia le sampy ihany ninana azy dia efa betsaka ny maty fa zay sisa tratraka natao hoe ny raha ny Mosesy anao bibilava apetraka ny azy fijaliana zay mibanjana aniny no tsy maty dia zay vao nisy ny sisa tavela mampiembotra ny kely finoana tsy samiaritra fahoriana ny fahoriana rehefa tsy miorina tsara isika Demasy mpiara-miasa amin'ny apôstôly Paoly hitanao amin'ny Timoty 2:4 dia tena nazoto miara-miasa taminy fa rehefa ny amin'ny mafy fanenjehana natao ny mpitory filazantsara ny apôstôly Paoly naninona miembotra izy zao ny voasarotra amin'ny 9:7 ny apôstôly Paoly Demasy efa nandao aho satria ty zao fiainana zao izy ka lasa nakany Tesalonika Kreska nakany Galatia nakany Dalmatia aga tena alony ny ala be dia be zany riavana ka tsy tanisa vatsy zay ao fa ireo nareo mahalala firifiry zay olona efa mba hitanao sy nandalo teo ambanin'ny masonao zay hatramin'izay ka hatramin'izao vita batisa tsy hita intsony efa vita ny batisa dia veriny hoe fa voavonjy izy zay dia tsy miverina intsony ny rasona mpandray zareo nge ny promotion taminao ny rasona mpandray akaiza izy zao ao daholo ve ary tadio fa tena mampieritreritra no mahitany hoe zavatra tsy tohinina dia mahatonga ny olona tsy hivavaka intsony misy adiny kely ny anarany dia tsy
tsy mba magnataka fanazavana kory na mba manontany fa tonga dia lasa olona iray no mahasosotra azy dia fa tsy hivavaka intsony izy ary be dehibe zany. Be dehibe ny vahoaka na dia teo ambany saoka Jesosy Kristy raha no niemotra ary efa nahitan'izany olona niemotra zany noho ny amin'ny zavatra tsy tohinona Jesosy dia mahavariana ny teniny tamin'ny apôstôly ao anao izy ianarako va mba te hiala. Jesosy ilay fitiavana zany rehefa manolotra ny fitiavany rehetra izy fa isika tsy mety miaritra, tsy mety miaraka aminy. Fa zay heverintsika maingany an-trano ao no ataontsika hoe manompo an'i Jesosy Kristy sy miaraka aminy na izy ary zany tsy manambitamby atsika. Ambara ny fitiavany rehefa mampifilafilisika zany no ambarany ianao koa ve mba te hiala. Tandreo fa be ny olona no miemotra rehefa tratra ny fahavoriana kely montsy ka ao ka aritra amin'ny finoana isika. Inona ny valim-panontaniana faharoa? Mampifanakaiky ny kristianina amin'Andriamanitra kosa nefa ny fahoriana. Zany ny kristianina zany. Na misy olona ratsy toetra aza dia manaraka ilay fampianaran'i Jesosy hoe tsy mamaly ny ratsy ny ratsy fa mino sy mahatoky ny famalian'Andriamanitra. Ary zany eo ambadika zao antsoantsony zao martiora zao mandra-pahoviana tompo. Zany hoe niaritra foana izy zany, hatramin'ny fahafatesana izy niaritra. Fa ilay fahitana na pahitana ny Jaona dia milaza ny hoe tompo ianao ny mpamaly ny mpanao ratsy aminay. Tanterao ary ny fitsaranao. Ary zany toetra ny martiora zany no ampianarina antsika amin'izao ladan'ny martiora zao. Tsy hoe vao misy misaindoatra kely dia tsy manaiky keo fa tsy maintsy misaindoatra. Na ho ampivoriana na aiza, tsia. Mitoetra amin'ny fahendrena foana isika. Mitoetra amin'izay iomborana foana isika. Mitady izay hihavanana foana isika. Raha mbola azo atao hatramin'ny ora farany tenin'Andriamanitra zany. Raha azo atao ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Ny kristianina dia mana-tenan'Andriamanitra mpitsara marina. Zany no ambadiko ilay hoe ry tompo masina sy marina. Zany ny toetra an'Andriamanitra. Masina amin'ny fahadiovany, masina amin'ny fitsarany. Ka mety marary angamba ny miaritra ara-tsy toetran'olona fa matoky ilay Andriamanitra mpamaly. Io faharetanao io, fandeferanao io dia efa lesonao ho an'ilay olona maneho ny faharatsy toetra. Mainka mampifanakaiky ny mino amin'Andriamanitra ny fahoriana. Raha misy angamba ny tena mpampianatra atsika ny amin'izany fomba fiaretana ny fahoriana zany sy ny fatokisana an'Andriamanitra dia Joba. Aitsika ny tantarany. Olona iray niaritra ny fahoriana tsy manam-paharoa satria very ny fananany, maty ny zanany, tena niatra tamin'ny aretina rehetra hatra ny atapin-dokatra ny ampaladio ny fitenenany. Fa nahavita ny joro vavolombelona izy tao anatin'izany. Raha ny namany aza manao ny hoe efa mamonoana tena fa tsy izy tsony, izy indray no mananatra manao hoe tsy ny soa ihany no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa. Tena finoana lalina zany revana. Nitazona ny finoany hatramin'ny farany. Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa naharitra izy dia naverin'Andriamanitra tamindray zany zavatra nalana tamin'ny rehetra zany. Ary naverina avy eny no ny tenin'Andriamanitra. Ny amafy ny fanenjehana ny apôstôly rehefa niakatra velona tany an-danitra Jesosy. Le apôstôly natatahotra tamin'ny herinandro masina tsy natahotra intsony, nijoro hatramin'ny farany amin'izay. Ary zany no mahatonga ny fivavahana ny kristianina miparitaka mandraka androany. Ny apôstôly Paoly moa izay nisehatra fahoriana maro dia mijoro vavolombelona hoe ny kristianina tsy manao chantage amin'ny Jesosy hoe tsy maintsy zao no ataonao amiko zay avao manompo anao, tsy maintsy hitranonao aho fa zay hitondrany atsika eo. Hoy izy amin'ny Filipianina 4:20, malala hietry aho ary malala hitombo. Zany hoe vonona hisedra ny zavatra rehetra na iza na amin'inona na amin'inona. Efa nampianarina no voky aho ary nampianarina honoana koa. Fa tsy hoe rehefa noana dia hiala amin'Andriamanitra. Nampianarina ny hanambe sy ny halahelo aho. Ary izy mamarana mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery aho. Ny andikan'izany ry havana,
tsy ahasakana azy anaraka sy anompo an'Andriamanitra ny fahoriana. Ary nahita izy, zany le toetrany kristianina ampianarina antsika. Zao sy anao mba ahoana? Ho iaho hoe alahady ny maritiora androany, zany rahasalama maritiora zany tompoko, tena miaritra tokoa nefa manana fifaliana anaty. Fa na dia hoentina n'le fonina aza teny am-pahamarinana, mbola navita amin'ny teny hoe hitako ny lala tsara ka izorako izao. Matsiaro lehilahy anankiray azy kristianina, fantadaza fantatrareo, Nelson Mandela. Kristianina izy, kristianina metodista tao Afrika Atsimo izy, nienjehina sy nampijaliana noho ny fanoherany ny fanavakavahambolon-koditra, dia nigadraina mihitsy nandritra ny 17 taona, nefa tsy niala tamin'ny finoana an'Andriamanitra. Ary dia navoaka ny vonjy amin'ny taona 700 tonga filoham-pirenena ny taona 470. Ary rehefa mba nijoro vavolombelona izy hoe fa ahoana no hahatonga anao mbola manana fanantenana nandritra n'izany fotoana nanagadrana sy ny sisa zany? Noho ny finoko an'Andriamanitra ozy, noho ny finoko an'Andriamanitra dia mbola nahana fanantenana ao ary tsy kivikivy zany aho. Ny tena kristianina dia mahana finoana sy fatrikena an'Andriamanitra, tsy miala na sendra sarotra sy ny fanenjehana azy. Ataony voamaika koa tady volamena mampifanakaiky azy amin'Andriamanitra. Betsaka ny mijoro vavolombelona amin'izany. Ity aretiny ity no mitazan'Andriamanitra ka tsy alako amin'ny intsony, dia manompo azy toa tsy tsaroko akory tokony angirifiry amiko izany aretiny izany. Ary zany ny kristianina. Ho an'ny kristianina fahamarena fahefatra dia zao lalana ahatonga azy ahavitany tsaratsara kokoa hatrany fahoriana raha ilainy zany. Fantatsika ny zanak'Israely tsy maintsy nizaha toetra tsara, fa raha tsy zany tsy hita reo antsona ao amin'ny testamenta taloha hoe sisa, reo tena mba natoky azo ny anteherana. Tsy maintsy nizaha toetra, tsy maintsy nampandalovina tany anefitra vao tonga any amin'ny tany Kanana. Le fahoriana manjary mitaiza azy sy mitondra azy mankany amin'ny tsaratsara kokoa. Atsika tantaran'i Josefa, tandindro Jesosy Kristy zany Josefy zany raha amin'ny testamenta taloha, hatrany amin'ny fahazazany sy ny fahatanorano dia efa niaritra fahoriana noho niara-tsy toetra ny mpiray-tam-po aminy izay nialona taminy. Rehefa tonga tany Egypta dia mbola tratra ny fanendrikendrehana, dia nigadraina noho izany fanendrikendrehana zany, fa tsy nivadika tamin'Andriamanitra hatramin'ny ora farany. Noho ny fiaretany dia fantatsika ny faran'ny tantara, tonga prime ministre, tonga mpamonjy ny ankohonany sy ny fireneny tamin'ny mosary. Le fahoriana manjary mitondra ny mino izay maharitra ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Tahaka izany ny apôstôly fantatsika tsara, nasaha ny haritra, navita nanaparitaka ny filazany tsara, ary ny akabeazany moa dia maty maritiora avokoa. Ka izay ny mino ry havana, tsy ny maritiora ihany fa ny mino rehetra araka ny texte atsika eto. Miaritra ny mafy ety an-tany raha ilainy zany. Fa zao anomanana an'Andriamanitra valim-pity, tatsika amin'ny 1:20 zany. Voalaza hoe tao ambanin'ny alitara no ahitana azy, zany hoe toerana masina, toerana izay omen'Andriamanitra voninahitra, zany no metrahana ny mino rehefa tonga any amin'ny fahafatesana izy. Andriamanitra mihitsy no manome voninahitra, Andriamanitra mihitsy no manome azy ilay fiainana mandrakizay sy le fahamasinana. Zany dikan'ilay hoe nomena akanjo fotsy tsiraray avy izy ireo, zay le fahitana nampahitana ny Jaona, ny akanjo fotsy izay milaza ny fahadiovana sy fahamasinana, fa indrindra ny fandresena. Rehefa Pasika isika dia fotsy ny lokon'ny zioka sy ny lamban-databatra, milaza fandresena miara-mandresy amin'Andriamanitra ny mino. Ary farany sady ny lafatra indrindra dia Jesosy Kristy. Ho ny filazan'ny Isaia-pahamanana azy hoe lehilahy ory sady zatra fahoriana. Tena niaritra fahoriana koa izy taty, fa tsy hoe tompo sy mpanjaka dia tsy niaritra n'izany. Ary fomba hanehoana hoe Andriamanitra miaraka mitondra amintsika izay zara fahoriana ty an-tany zany. Hoy ny tena Andriamanitra hoe nataon'ny olona tsinotsinona izy. Zany isika kristianina io amin'izao tontolo izao izay tsy mino. Ny esoeso teny rehetra sy ny fanenjehana inona moa no tsy nozakaina,
fa izany no manjary lalana raha sy nandalo tamin'izany tsy vita ny famonjenantsika teo ambony azo fijaliana. Izany no namafisana hoe ny fahoriana hainy mino mamadika an'izany no lalana atongavana ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Feny tsy matahotra fahoriana izany no mino, raisy no lalana atongavana ho amin'ny dingana tsaratsara kokoa hatrany izany. Amin'ny Andriamanitra tompony teny farany manam-pahefana rehetra, raha tian'Andriamanitra esorina izay fahoriana amintsika, azo ny atao izany. Tahaka ny nanankanany iray ny loza tokony andravana tanteraka ny Ninive rehefa nibebaka ny olona. Firifiry ny olona nisotranony tamin'ny aretina mafy, tamin'ny olana maro. Fa tsy izany no anaovantsika hoe tsy maintsy fepetra, ka hoe tsy maintsy esorinao reto Andriamanitra vao hanaradianao aho. Aoka sika atoky azy. Rehefa tiany hosotraniny tsika, mahatoky izy. Fa overiko ihany tsy fepetra izany. Ny hirantsika ao amin'ny fiarana FFPM 8:valopolo ninonino hitranga Jesosy na ny lanitra ho manga. Toy izy hoe na ho maloko mangina dia ho feno fifaliana. Ny fotoana dia andalo fa tsy hisy ampimalo. Raha miorina ho ampoko ilay fitiavanao enoko. N'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.